Dia iny ihany koa no hivatantsika eo amin'ny pejy vaovao politika rahampitso no anomboka ny fivoriam-be faharoa amby efapolo ny parlemanta mampiasa ny teny frantsay na ny assemblée parlementaire de la francophonie efa vonona ny mpikarakara 4 ora tsy hanomboana ity fivoriam-be ity. Isokatra rahampitso fa 9 volana jolay ny fivoriam-be faharoa amby efapolo ny parlemanta mampiasa ny teny frantsay. Ny fivorian'ny Brownie APF izay ho toto-saina eny amin'ny CCI Vato rahampitso zoma 9 jolay no anokatra ity fionana iraisam-pirenena ity. Ary izy avy eo ny fivorian'ny vehivavy parlementaire francophone arahan'ny fivorian'ny Vomera 4 ao anatin'ny APF. 4 ora mialohan'ny fanombohan'ny fivoriana efa vonona avokoa ny fanomanana rehetra hoy ny mpikarakara. Efa vonontsika mandray an'le fivoriana temple parlementaire tiako mariana fa ao anatin'le fionam-ben'ny francophonie ihany izy io zany fa misy fivoriana temple maromaro ny atao misy anankisivy izy dia isan'izany zany io assemblée parlementaire francophonie io amin'izao fotoan'izao zany any amin'ny efa any amin'ny 500 ireo parlementaire zany ho avy eto an-tanindrazana hiarika an'io avy amin'ny firenena rehetrarehetra tany Amerika avaratra hatrany Azia ny zareo afrikanina moa zany efa maromaro ihany tonga efa nanomboka tonga zany hatramin'ny fakomana ary tsy hijanona eto zany zavatra zava-dehibe io fivorian'ny parlementaire io. Parlementaire any amin'ny 500 no andray anjara ao anatin'ny fivoriam-be faharoa amby efapolon'ny APF. Anisan'ny ho avy amin'ity dinika iraisam-pirenena ity ny sekretera jeneralyn'ny OIF Ramatoa Michael Jean, eo ihany koa ny filohan'ny APF Aubin Minakou Ndjalandjoko, ny filoha lefitry ny APF Jacques Chanon ary ny filohan'ny parlementa panafricaine Roger Nkondo Dang. Ankoatra ireo dia filohan'ny antenimera-pirenena 9 ny tonga eto Madagasikara. Anisan'izany Philippe Courard avy any Belgique, Pascal Nyambenda avy any Burundi, Cipriano Kasama avy any Guinée-Bissau, Damad Ramani filohan'ny antenimera-pirenena Togolais ary filohan'ny antenimera-pirenena Mali sy Benin. Mariana fa ny alatsinainy ho avy izao no anatanterahana ny fanokafana ofisialy ny fivoriam-be faharoa amby efapolon'ny APF.